Zay ny zavan-trangateny anosiala fanandritra ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny Blue Line TV tao amin'ny tanànan'ny Mahajanga ny herinandro lasa teo dia nanatrika izany moa ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao Andriamatoa Rakoto mamonjy nepatraika nanararoatra nanazava ny mahakasika ny fametrahana ny TNT eto Madagasikara ny tenany. Fa napetraka eto amin'ny tanànan'ny Mahajanga zany ny télévision numérique terrestre amin'ny alalan'ny Blue Line. Ny Blue Line moa zany dia orinasa tsy miankina izay efa manjifa an'io TNT io ao Antananarivo, Tamatave dia Antsirabe, dia lohan'izy zany no eto Mahajanga. Fa amin'izao fidirana amin'ity TNT ity zany dia misaraka tanteraka ny fivarotana ny programme sy ny fananana émetteur, zany hoe ireo tompon'ny télévision ireo dia tsy anana itsony émetteur fa miditra miaraka amin'ny société de diffusion. Zany hoe ohatra amin'ny Blue Line zao rehefa hitatsika teo dia ao anatin'ny bouquet anankiray no ahitana ny TVM, M3 TV, 8000 dia ny Blue Line indray no manao ny diffusion zany amin'ny olona. Zay zany tena mahasamihafa ny télévision analogique taloha sy ny TNT. Zay indrindra no mahatonga anay zany nametraka aloha ho ville numérique pilote any Anosibe satria fantatritsika dia tena mbola ambany zany ny mpiainany akamaroany malagasy ka atomboka izy io any Anosibe dia hojerena zany ny fomba mba ahafahany vahoaka rehetra ao Anosibe mba ahazo décodeur amin'ny vidiny tena mirary. Fitondram-panjakana zany efa manao fanadihadiana akaiky momba an'izany.